Trangam-piarahamonina iray nahafatesana ray mpianakaviana iray izay antsoina hoe Philbert ny 5 septambra lasa teo. Olona telo dia ny mpiambina mivady ny trano miaraka tamin'ny olona akaiky ny mpiambina ilay tanàna no tanan'ny fitsarana tao anatin'ny raharaha fandrobana sy famonoana Andriamatoa Philibert 45 taona tao amin'ny Hefinena tao Ambatolampikely Ivato. Nahiditra Ponjavojomakeny tsy afany ny lehilahy roa ary eny Tamora kosa ilay vehivavy araka ny fanampanazavana nentin'ny fianakaviany. Nanamafy izy ireo fa famonoan'olona vokatry ny fitiavam-bola no nahafaty an'i Philibert araka ny fanazavana nentiny. Zava-nisy zany zao dia ny famonoan'olona. Io famonoan'olona io dia noho ny fitiavam-bola. Zay zany zavatra tena marina sy tsy azo kihinina tamin'io voina nahazo ny fianakaviana io. Koatran'izay zany aminay dia atsipiriany tsy dia tokony ho lazaina satria mbola mafisiko fa famonoan'olona azahoana an'le vola zay tao an-tranony zareo no tena nisy. Tsy nisy zany zavatra hafa akoatran'izay hoe na sanatria hoe mamona zandriko na hoe ohatran'izany fa dia zay vola sy famonoan'olona io. Nomarian'ny fianakaviana ihany koa vola mitetina roa tapitrisa ariary firavaka samihafa ary niaraka tamina fitaovana samihafa no nanjavina ary vola 10 ariary firavaka vitsivitsy izay saika amidy eny Analakely miampy fakantsary iray sy finday telo no tratra tamin'ny mpiambina mivady izay sarona teny Analakely ora maromaro taorian'ny lozan-tranga teny Ambatolampikely Ivato. Nanamafy ihany koa ny zanaky ny lamatoan'ny Andriamatoa Philibert fa tsy nisy ny disadisa teo amin'ny rainy sy ny mpiambina. Ny disadisa aloha dia tsy nisy. Fa kosa nisy ny fitenenana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa tahaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary dadako dia entitra rehefa eo amin'ny fanatanterahana asa na eo amin'ny fitenenanay eo amin'ny fianaranay dia entitra tokoa izy ary tsy masika izy fa entitra izy amin'ny zavatra ataony le eo amin'ny asa zay ataon'le mpiasa misy zavatra tsy mety ohatry ny rehetra. Ny maraina teo dia nisy ny feona tamin'ny mpanao gazety izay nataon'ny fianakavian'ny ity Nodimary ity fotoana izay notondran'izy ireo fanampanazavana momba ny raharaha izay nitranga ny 5 septambra lasa teo.